Tsy alalavitra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ihany isika ao anatin'ny fepitona izay andraisana ny antota taratasy filatsako vidin'ireo manam-pikasana andray anjara ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna isika amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izay mitondra fanazavana makasika ilay antsoina hoe de état 211 bis ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampandraran'ny etra ary manentana ihany koa ho an'ireo candidat anefa ny etran'izy ireo. Vitsy de vitsy ireo pirenena miroso amin'ny fandoavana etra tato ato araka ny nambarany sampandraraha mizahana ny etra. Araka ny tarehimarika ny menty sampandraraha ity dia miisa roa hetsy fotsiny izy ireo olom-pirenena mitondra ny laharana ara-panjakana voasoratra anarana. Etsindanin'izany matetika dia tara ireo candidat vao miroso amin'ny fanambarana etra. Nitondra fanampanazavana ny sampandraraha etra mikasika ny état 211 bis izay miteraka resabe amin'izao fotoana zao. Ny état 211 bis na le hoe certificat de régularité fiscale arak'izany anarany izany dia fanamarinana taratasy omenay zany milaza ny fanamarinana ny nandoavan'ilay olona ny etra ara-dalàna na ny maha-ara-dalàna azy eo amin'ny lafiny araka etra ka ho an'ny olona rehetra aloha zany mazava ho azy dia tsy andoavam-bola ny fanomezanay ny certificat de régularité fiscale io dia atomboka zany le izy ho an'ny olona efa ara-dalàna eo anivon'ny etra dia entiny any amin'ny sampandraraha izay efa mahazatra azy miandraikitra ny dossieny ny taratasy nandoavan'ny etrany rehetra dia manome ilay état 211 bis ny mpiara-miasa aminay any amin'ny service any. Vonona ny sampandrarahan'ny etra anatsotra sy anafaingana ny fanomezana ny taratasy ho an'ireo latsaka ho vidin'ireo ary ao anatin'izay le hoe fahavononana izay sy fanafainganana ny fanatanterahana-drareo ny taratasiny tota taratasiny dia amin'ny azoma na sabotsy na lahady izay andro tsy fiasana dia misokatra avokoa ny biraon'ny sampandrarahan'ny etra rehetra manerana ny Madagasikara anome an'ireo candidat ireo zany izay taratasy ilain'izay. Raha nanontany mikasika Andramatoa lavaly manana lalao ny mpanao gazety dia nilaza ity tompona andraikitra avy amin'ny sampandrarahan'ny etra ity fa tranga manokana ity raharaha ity ary voafehany tsy ambaratelon'ny asa noho izany tsy manakambara amin'izay resaka izay ny tenany amin'ny fitomezao tokoa no hikatina ny famoahana ny état 211 bis ho an'ireo candidat hiroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna.